Ampitiavana indray no anolorana ny arahaba sy ny firaren-tsoa antsika rehetra mpanaraka ny meteo eto amin'ny televiziona malagasy. Totosa soma tsara ilay herinandro ho an'ny toetry ny andro na semaine de la météo izay nitanterahina tamin'ny herinandro lasa teo iny, na ny tanana ankizy sy tanora teny anivon'ny sekoly teo amin'ny 30 mahery teo eo, na ny tanana momba ny toetry ny andro sy ny toetrandro ary indrindra ny fiovan'ny toetrandro. Io fiovan'ny toetrandro io mantsy dia vokatry ny entona mangeja ny hafanana izay be loatra lasa ao amin'ny atmosfera, izay vokatry ny asantsika olombelona ihany, ohatra ao anatin'izay reny fiara mamoaka entona ratsy reny, eo ihany koa ny doro-tanety sy ny setroka avoakan'ny orinasa. Rehefa tonga saina tao anatin'izay ny mpianatra rehetra fa misy fiantraikany eo amin'ny toetrandro ireny fandotona maro isan-karazany reny, dia nampiseho tao anatin'izay fanentanan'izay fa vonona ny andray andraikitra sy andray an-tanana ny hoaviny ao anatin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana, fampiasana ireny angovaozavaoziny ireny sy ny karazany. Dia izay raha tamin'ny herinandro iny, fa raha miverina amin'ny toetry ny andro isika dia saika nahazo orana eran'ny Madagasikara tamin'ny herinandro lasa teo iny, afa-tsy ny tany amin'ny faritra farany atsimo nosika iny. Ho an'ity herinandro vaovao ity dia somary ikisaka aty amin'ny faritra andrefana aty ny oram-baratra, dia saika ala izay tsy maro toerana no mandrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny. Dia raha ny toetry ny andro rapitso dia anorana malefaka vao maraina ny aty amin'ny faritra Nalanjorofo aty, dia ahazo orana tandrifindraona ny any Melaky any, ivadika orana tandrifindraona mety araikotrika izy io ny takariva raha ny tapamaraina ho an'ireo ambiny rehetra dia saika ho maina ny andro. Dia ho an'ny tapany hariva ny eto amin'ny faritry Analamanga eto ny tsy mahazo orana, fa sisan'izay ny amin'ny afoatany mahazo orana tandrifindraona mety araikotrika, toy izay ihany koa ny any Menabe, ny any amin'ny Vatovavy Fitovinany sy ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny. Raha ny vinavina ho an'ny maripana dia eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 degré Celsius eo ny ambany indrindra raha ny eto amin'ny faritry ny afoatany. Mariana fa any faraparan'ny herinandro any ihany koa isika dia tsapa fidinan'io maripana io ihany koa. Raha ny vinavina ho an'ny ambony indrindra indray dia hitantsika any Maheva tanàna izany 5 degré Celsius, ary ny eto amin'ny faritry ny afoatany tsy mihoatra ny 8 degré Celsius ny ambony indrindra. Dia raha hivoaka ivelan'ny Madagasikara ianao dia ny any Paris any no hibalika ny masoandro na dia somary mangatsiatsika mahafinaritra, ary ny any Milan ho avy ny orana, ny any Johannesburg, Nairobi sy Bangkok dia saika ho maloka ny andro amin'ny ankapobeny. Ho an'ireo nosy manodidina antsika ary zareo dia ny any ala Réunion any no hibalika ny andro, toy izay ihany koa ny any Comore, fa ny Maurice ho avy ny orana, ny any Seychelles dia araikotrika ny orana tandrifindraona. Dia izay indray no mamarana ny toetry ny androntsika, fa patsahivana kely mikisaka menandrefana indray ny oram-baratra amin'ity herinandro ity, ny eto amin'ny faritry ny afoatany mahazo kely ihany, fa ny Analamanga dia tsy mahazo amin'ny ankapobeny mandritra ity herinandro ho an'ny francophonie ity. Eny ary dia mirary soa antsika rehetrarehetra.